Salama daholo nao vidéo vetivety fotsiny a iresaka aminareo a ny ataon'ny nietsika ataon'ny vahoaka frantsay a rapitso 10 septembre iny zany dia resakanareo a misy révolution ataon'ny mponina frantsay a ataon'ny vazaha ny 10 septembre eto Frantsa. Ny tiako ampitainareo amin'izy dia zao, tiako hitanareo mihitsy a indrindra isan'ny fo zareo, tiako hitany isany a izany atao hoe vahoaka tapa-kevitra dia hidina an-dalambe fa tsy ho voatana zany ny vahoaka rehefa tena mitroatra io. Ary tiako hitantsika mpitolona hoe rehefa organise ny zavatra sy tapa-kevitra ny vahoaka dia mandeha tsara io. Ny manifestation ataon'izareo rapitso a za moa tamin'ny roa taona nandray anjara tamin'izy io a tao anatin'le groupe le hoe anti-émeute, zany hoe ianao zany aty amin'ny côté amin'ny mpanao manifestation a misy ny izy misy ny polisy au courant fa ny aty amin'ny devant a olona anti-émeute daholo sy ny amin'ny sisiny, fa rehefa tonga amin'ny toerana miala amin'ny toerana tonga amin'ny toerana be a dia miala amin'izay a avela andeha manifestation. Fa io zany raha vao moindre dérapage ny polisy fotsiny misy crimogène anankiray mipako na grenady dia tonga dia lasa amin'izay ny gidragidra. Ary ao anatin'ny manifestation dia efa mizarazara daholo ny groupe rehetrarehetra. Tiako tenena zany organise ny olona ny manifestation fa tsy hoe mpitolo fotsiny mandeha ainy an-dalambe. Organise daholo raha zao no mitranga dia zao. Io zany a ny tena ny ataon'ny polisy amin'izy io rehefa misy manifestation, ny politika micomprendre les polices sy ny gendarme, fa ny tena grave mihitsy dia misy ny groupe le atao hoe black bloc. Ireo zany groupe a reo tsy manao politika fa manaraka politika ireo a ary tsy le mpitabataba ohatra antsika amin'ny Facebook fa manaraka izy a miaraka amin'ny gilet jaune. Ny endry zareo zany ny tena hevitra zao dia zao ny azy tonga dia maniera radical sy direct. Izy tsy mahita hoe tsy fatany fa tsy hitan'izany Macron, tsy hitan'izany premier ministre, tsy hitan'izany député zany, fa ny fatany dia ny polisy sy ny gendarme no solon-tenan'ny fanjakana zany eo dia ireny ny azy ny tonga dia affronteny. Ao amin'ny black bloc a ao anatin'ny manifestation fa mikanjo tsotra izy a ny ambony. Aty moa zany tsisy dikany hoe maka chemise na maka t-shirt na maka survêt ambony a anaovana, aty héros dia mahazo an'izany, fa manao akanjo rehefa tonga ny fotoana analany an'le akanjo a dia tonga dia akanjo mainty daholo zareo hatrany tapin-doka hatrany paladie miaraka amin'ny cagoule miaraka amin'ny gants sy ny rehetra. Dia eo amin'izay izy a no mivoaka mifandona amin'ny tany filaminana. Dia ao moa zany misy a ao anatin'izany zareo a atao hoe casseur tsy casseur zareo, fa ny casseur misy koa ny bandikely avy any amin'ny banlieue ny rakay sy ny namany. Ny tiako tapitainan'ireo zany dia zao ny fidirana an-dalambe a tsisy force hoe maharesy vahoaka zany fa rehefa tapa-kevitra le vahoaka ka midina an-dalambe dia mivoaka mandresy. Io zao bairo efa fantatra efa 15 jours avant iny dia fantatra fa balahin-drala bairo dia lasa iny ametraka ny fialana. Ny rapitso a eraky Frantsa, ny grande ville eraky Frantsa miaraka amin'ny gilet jaune dia mihetsika daholo andaka amin'ny Macron matanjaka Macron satria Macron tonga dia tena teneniny azy a lalam-panorenana ihany ny miaingeto fa le vahoaka sy ny mpanao politika tsy te halala intsony. Tiako tenena amin'ireo zany za tsy miteny hoe copie io zavatra mitranga rapitso, fa ny tiako tenena aminareo a rehefa tapa-kevitra tsika vahoaka tsy voasakana, mila miray ina izay fotsiny. Le frantsay rehefa ny olona grève rapitso tsy misy hoe miandry ny anona ikabary a dia andao ary io ny azy efa organise efa samy tenany amin'izay misy azy aby hoe amin'izao fotoana da toerana misy atsika ato. Le black bloc zany a ny barazin-jareo
efa hitrany amin'ny ohatra hoe indra amin'ny Élysée anao a, de tsika place 13 mai misy barrage eo, misy barrage misy manakona tsy tafiditra anao fa savaina fa mahafetsy ny organisation an-jareo a, surtout les black blocs ny azy a raha rapitra zao ny manifestation ny sabotsy lahady latsiny izy a de efa mametraka ny fitaovana eny amin'ny sisiny eny, marteau, burin, pince, boule pétanque efa apetraka efa fantany hoe aty ny parcours de efa apetrany melolo izy na levony a na afena ambadikina voninkazo a na afena ambadikina planche a afena efa mipetrapetraka ny daholo ny fitaovana rehefa tonga amin'ny fotoana avoaka efa tafiditra amin'ny couloir am'izay izy lasa am'izay alainy zareo am'izay ny fitaovana eo izy mamaky an'le pavé eo izy mamaky rindrina eo izy mamaky de asa armure zareo eo izy sasany mahatonga de efa mahita crimogène na mahita intena feu d'artifice sy ny namany satria efa voapetra amin'ny melolo izy hoe ato ny lalana na savainao ary izy ery amin'ny barrage de misokatra tsara izy tsisy ninona aminy fa misy ihany ny mahay manafina ny feu d'artifice reny hain-jareo manafina an'ireny fa rehefa tonga amin'ny toerana izy a avoakany am'izay iny lasa dala daholo ny gendarme sy ny polisy. Zay zany ny tiako tenena aminareo hoe rehefa tapa-kevitra ny vahoaka de organiser isakin'izay misy anareo avy de tsika ny teneniko samy miresaka any am'izay tokony misy azy a samy miresaka any am'izay fokontany na fivondronana ny fazy misy azy a de rehefa manapa-kevitra hoe am'izao mivoaka ny daty am'izao tsika mividy an-dalambe de tairo de zay ny tiako tenena arao ny voavoan'ny zavatra amin'ny serabitsy atao frantsa de ho hitanareo hoe efficace sa tsy efficace ny fidinana an-dalambe zay ary salut daholo.